Cover Session. Tonga soa eto amin'ny cover session. Ny cover session dia fifananakira vaovao ho arainao tsy tapaka eto amin'ity page Facebook ity. Ny cover session dia fanaovana ny hirana mpanakanto malagasy iray na fanaovana ny soradiany ihany koa. Raha ankafizinao ary le mpanakanto dia manasanao sady tia ampiandohana izay isoratra anarana eto amin'ny page Facebook ny cover session. Ireto avy ary ny fepetratra te handray anjara amin'ny cover session ianao. Voalohany indrindra mila mihoatra ny 12 taona na lahy ianao na vavy. Ao anatin'izay rehefa misy mpanakanto izay vahiny dia olona iray ihany no afaka manao ny cover. Zany hoe tsy misy cover en groupe izy io. Nefa kosa raha ao amin'ny dance cover dia afaka olona roa mandray anjara ao anatin'izay. Mety hoe lehilahy anankiroa na vehivavy anankiroa na mpianadahy na vavy na lahy. Ny fomba fanaovana ny cover session amin'ny alalan'ny Facebook dia tsotra kely. Alaivo ny telefona dia nataonao caméra amateur ary dia eo ianao manomboka manao ny hiranao na manao ny soradia anareo roa dia aorianan'izay afaka alefanao amin'ny afatra miafina ao amin'ny cover session izay zava-bitanao mikasika ny mpanakanto izay vahiny atao anatin'ny cover session. Mety betsaka aminareo zao manontany hoe iza ary ny mpanakanto amin'ity cover session voalohany ity. Amin'ity cover session voalohany ity dia andriambavilanitra iray sady tsara feo tsara bika no malaza. Tsy iza izany fa i Stéphanie. Afaka manao ny cover session ianao na manao ny cover dance na lahy ianao na vavy. Ny fisoratana anarana dia manomboka ny 1 Oktobra ka hatramin'ny 4 Novambra. Dia izany hoe azadiny ny misoratra anarana ao amin'ny page Facebook ao ihany dia ao ianao mandray anjara sy mandefa an'ilay vidéo araka ny fanambarako teny am-piandohana teny ihany. Misy fifanitsanana ao anatin'ny cover session. Zany hoe fifanitsanana eo amin'ny dia ary fifanitsanana eo amin'ny hira. Misy ny éliminatoire, ny quart de finale, ny demi-finale ary ny finale. Fa ity finale ity dia tena goavam-be satria anatrika eo Stéphanie itsara anareo izay nandefa ny cover tany anatin'ny Facebook ary ny ray ao anatin'ireo mpandray anjara rehetra no andresy sy azo loka amin'izany. Rehefa miresaka an'izay finale izay indrindra itsika dia tsara manamarika fa amin'ny sabotsy 2 Desambra izay finale izay. Zany hoe finaliste amin'ny hira ary finaliste amin'ny dia ny Stéphanie. Ireo no ifanandrina ary araka ny lazaiko hoe ray amin'ireo ihany no andresy na eo amin'ny hira izany na eo amin'ny dia. Ohatrany ahoana ary ny fomba fisafidianan'ny mpijery an'ireo mpihira mendrika no cover session sy ny number 1 amin'ny dance cover session ireo dia tsotra fotsiny afaka fisafidianao izy ireo amin'ny alalan'ny j'aime. Nefa kosa tandremo fa ireo rehetra manao autolike dia disqualifie avy hatrany. Ary ao tsy tapakary ny vaovao mikasika ny cover session eto amin'ity page ity ihany. Aza misalasala mandefa sosikevitra, mandefa ny hira ary mandray anjara ato anatin'ny cover session andiany voalohany miaraka amin'ny Stéphanie. Stéphanie dia manasa anao hiara ilalao aminy hanao cover sy dance cover. Manasa anao ary ny tenako handray anjara amin'ny cover session amin'ity volana Novambra ity. Misy ihany koa ny fampisehoana ultra fun sady famaranana lehibe ny 2 Desambra ao amin'ny Coup d'État Urban Club. Mastoa ary mandray anjara! Ultra Fun Cover Session.